misy anao eto Madagasikara dia fifaliana ao anay ekipan'ny Meteo Madagasikara trano mandroso ao tokantranonao manolotra ny araba tompoko araka nefa voalaza omaly dia miilana amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny ny rotsakorana ary mbola mitohy izany hatramin'izao manomboka ny alarobia kosa dia any amin'ny faritra avoany andrefana ihany no mahazo ny rotsakorana izay mitsitokotoko. Mahakasika ny maripana dia ahitana fiakarana miandalana izany saika manerana nosy afaka 2:70 ora ho avy. Ny alatsinainy 5 volana desambra 2022 ary amin'ny maraina dia isy ny sisana orana tandrifin-drahona ny amin'ny morontsirak'i Sofia sy Boyeny ary Melaky anorana tandrifin-drahona malefaka kosa aty avaratra atsinanan'i Madagasikara aty izany hoe any Antalaha, Toamasina voaloha ary ny morontsirak'i Analanjirofo andrahona na andrahona vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitsy tolakandro izay dia anoram-baratra manomboka any Sambrano any mahazo any Melaky sy Menabe tahaka izay koa any Bongolavy, Itasy, Vakinankaratra ny ilany andrefany Amoromanisy Otomatsiatra ary ny faritra atsimo andrefany Madagasikara anorana tandrifin-drahona malefaka kosa ny amin'ny morontsirak'i Analanjirofo atsinanana mahazo amin'ny Vatovavy, Fitovinany, Fianaratsoa ary Farafangana andrahona na andrahona vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Maripana dia tsy dia misy loatra ny fiovana fa mbola mitanika hatrany. Ny ety amin'ny afovoantany izao dia manodidina ny 14 hatramin'ny 20 degré celsius no voatombatomana ny maraina. Ny tolakandro kosa dia manodidina ny 19 hatramin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny morontsiraka moa ny tolakandro dia elanelan'ny 30 hatramin'ny 5 degré celsius. Ny talata faha 9 volana desambra 2022 dia ahitana orana tandrifin-drahona indrindra ny tolakandro ny amin'iny faritra avaratra atsinanana Madagasikara iny izany hoe any Antalaha, Analanjirofo atsinanana tahaka izay koa any Sambrano fa ny amin'ny mety araha-kotroka izany indraindray ny amin'ny ilany andrefan'ny faritry ny afovoantany iny tahaka izay koa any Melaky, Menabe ary atsimo andrefana ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Dia tsy dia mbola misy ihany ny fiovana loatra dia misy ongadina mahakasika ny maripana ny andron'izay talata izay. Ny aty amin'ny faritry ny afovoantany izao dia manodidina ny 20 hatramin'ny 27 degré celsius eo ihany. Ny amin'ny morontsiraka kosa dia eo anelanelan'ny 27 hatramin'ny 29 degré celsius ny tolakandro. Ho amin'ny alarobia fafito ny volana desambra 2022 dia itoy ny orana tandrifin-drahona ary iso izany ny tontolo andro ny alarobia aty Antalaha, Analanjirofo ary atsinanana aty fa ny tolakandro kosa no isehon'izany any amin'ny distrikany Nosy Sambrano iny anorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka kosa indraindray ny faritra avoany andrefany Madagasikara iray manontolo indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana dia somary miakatra tsikelikely amin'izay andro ny alarobia fafito ny volana desambra izay. Ny faritany izao dia eo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 30 degré celsius any avaratra Madagasikara any dia eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 1:30 degré celsius ary any amin'ny faritra atsimo indrindra ny nositsika any dia eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 15 degré celsius. Dia iny no mamarana ny meteontsika eo amin'ny androany rapitsindray. Mandra-peona tompoko.